Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eopotitry ny fahitalavitra ny tenako amty andro anio ity. Miarahaba anareo aho sady mitsodrano mba hoeo aminareo ny fiadanana, ny fitsaharana, ny fiainana be dehibe, ny fitahina, ny fanambinana, ny fahombiazana, ny fandresena ary ny fahasoavana rehetra. Mpanompon'Andriamanitra no milaza sy mitsodrano anareo. Koa ramino ianao, ramino ianareo fa mpanompon'Andriamanitra tokoa aho. Koa ramino ianao, ramino ianareo fa mombahy amin'ny mampanompon'Andriamanitra ny tompoandriamanitra tsotoa. Koa ramino ianao, ramino ianareo fa natao ho anao ho anareo zany teny sy tsodrano ataoko zany de ho ia hoe ho ataon'Andriamanitra ary ho tanterahany eo fiainanareo tokoa le izy. Tsy zany matsy fa miasa manao zavatra lehibe sy magaga. Ny tompoandriamanitra miasa sy manao zavatra lehibe ary magaga izy amin'ny alalany finoana zay ananan'ny olona. Ahoana ho Jesosy ao amin'ny jaona toko fa 2:17 somary tsy faly tam'ilay teny na le fetsika nataon'olona matsisa tam'izany de hoy izy, tsy voalazako fa raha ino ianareo dia ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra. Zany hoe le finoana zany tena mahatonga an'Andriamanitra maneho ny voninahiny, tena hoe voninahiny lehibe zay tsy takatra ny saina amaneritreritra eo amin'ny fiainatsika. Ry mpiany malalo, tiako manana finoana ianareo, de ianareo zay mahita sy mandray ahy amty andro anio ity. Tiako mba anana finoana ianareo mba ho ankalazaina lay Andriamanitra tsotoa, Rainy Jesosy Kristy sady raintsika, ho ankalazaina izy no reo zavatra lehibe sy magaga zay ataony eo amin'ny fiainanareo satria hitany fa nanana finoana ianareo. Noho zany ny afatra na ny fampianarana entiko androany ho antsika rehetra dia ny afatra sy ny fampianarana mikasy ny mahazava-dehibe ny fananana finoana, ary afatra sy fampianarana mampafantatra antsika hoe ahoana no atao mba hatonga antsika olon'Andriamanitra tena anana finoana de le finoana tian'Andriamanitra ananatsika. Tantarako aminareo ry mpiany malala fa ny fivavahana kristianina dia fivavahana tsy mitovy amin'ny fivavahana rehetra misy eto amty zao tontolo zao ity. Hafa mihitsy ny fivavahana kristianina. Ny antony satria miankina amin'ny finoana eo am'ilay olona, eo am'ilay kristianina, ny etsika sy asa lehibe zay ataon'Andriamanitra eo am'ilay olona. Zany hoe rehefa am'ilay olona le finoana dia manao etsika lehibe Andriamanitra, manao zavatra lehibe eo am'ilay olona Andriamanitra. Lehibe ny finoanao de lehibe ny zavatra asehon'Andriamanitra, kely ny finoanao de kely ny zavatra asehon'Andriamanitra. Tsy manam-pinoana ianao dia tsy misy azon'Andriamanitra atao. Ahoana ho bokin'ny Hebreo 12:9 fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa zay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa zay mazoto mitady azy. Ary eto de milaza fa zava-poana avokoa ny zavatra rehetra rehefa tsy eo amitsika kristianina ny finoana. Zava-poana ny fivavahana atao, zava-poana ny finoana atao rehefa tsy hitan'Andriamanitra eo amitsika kristianina ny finoana. Averiko ndray lay tenin'ny Baiboly
Hebreo toko fairaiky amby folo andiny fahenina. Fa raha tsy amy finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Tsy misy azo atao azahoana fakasitrahana avy amin'Andriamanitra. Fa zay manatona an'Andriamanitra, manatona an'ilay Andriamanitra tsy to, dia tsy maintsy mino, tsy maintsy resy lahatra, tsy maintsy babo fony, fa misy izy. Ary tsy maintsy mino, tsy maintsy resy lahatra, tsy maintsy babo fony, fa pahamaso soa ho an'ireo zay mazoto mitady azy io Andriamanitra io. Manarak'izany, zava-misy ity, manaiky isika, ary ataontsika resaka ombieny, fa magaga lay Andriamanitra tsy to, lay Andriamanitra ivavahantsika, lay Andriamanitra rainy Jesosy Kristy, sady lay Andriamanitra raintsika. Manaiky isika, fa mahay ny zavatra rehetra izy. Manaiky isika, fa mahay manao ny tsy misy ho misy zany Andriamanitra zany. Ary tena mariny zany, tena zany mihitsy io Andriamanitra ivavahantsika io. Fa saingy zao, tsy ho avy aneo an'izany eo amin'ny olona izy, raha tsy efa hitan'Andriamanitra eo am'ilay olona ny finoana. De lay finoana fa izany tokoa izy Andriamanitra tsy to. Averika any ny voalaza amin'ny Baiboly Hebreo toko fairaiky amby folo andiny fahenina. Fa raha tsy amy finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra, fa zay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino, fa misy izy, sady mpamalisoa zay mazoto mitady azy. Ny olana matsy de zao, ary olana mahazo ny kristianina maro izy ity. Kristianina le olona, efa nandray an Jesosy le olona, efa manana an Jesosy eo amin'ny fiainany le olona, fa saingy tsy manana an'le finoana, de le finoana tian'Andriamanitra ananana. Izy tenany, isika olombelona mieritreritra hoe manana finoana, fa rehefa tena tsara ain'Andriamanitra le finoana ananatsika, de hitan'Andriamanitra fa tsy manana finoana akory isika. Vokany, kristiana le olona, efa nandray an Jesosy le olona, efa manana an Jesosy le olona, fa tsy mety mahita an'Andriamanitra miasa mihitsy izy. Ary na dia atao hoe ao anatin'ny fitaranana biaza izy satria manana olana, de tsy mety mahita an'Andriamanitra miasa mihitsy izy. Enina dia efa tena poritra biaza izy, hitan'Andriamanitra vany an-danitra vany ambony, fa tena poritra le olon'Andriamanitra, fa tsy zavatra azon'Andriamanitra atao eo aminy, satria zay no hitan'Andriamanitra tsy manana finoana le olona. Ino tsara ke zao zavatra tantaraiko aminareo zao hoe ny finoana tompoko de fandresen-dahatra ato anaty, fa ny vavaka ataonao dia efa henin'Andriamanitra sy voarain'Andriamanitra, ka tsy maintsy omeny valiny ianao satria olony. Averiko indray, ny finoana de fandresen-dahatra ato anaty, fa ny vavaka ataonao de efa henin'Andriamanitra sady voarain'Andriamanitra, ka tsy maintsy omeny valiny ianao satria olony. Ny finoana de fandresen-dahatra ato anaty, fa ny tenao anatin'ny Baiboly, ny teny rehetra zay fa nataon'Andriamanitra de marina avokoa ary tsy maintsy tanteraka. Ny finoana de fandresen-dahatra ato anaty, fa tsy ny zavatra ratsy hitan'ny maso, na ny zavatra ratsy hen'ny sofina, tsy reny mihitsy no tompony teny farany ny aminao, na hoe ny amintsika kristianina, fa lay Andriamanitra tsy to, zay nahary an'izao rehetra zao, sady nahary antsika, sady efa namonjy ny fanahintsika tamin'ny alalan'i Jesosy. Izy lery ihany no tokony andresy lahatra atsika, fa tompony teny farany mikasika ny amin'ny fiainatsika. Ny finoana ihany koa dia fandresen-dahatra ao anaty, fa amin'ny maha olon'Andriamanitra anao, amin'ny maha zanak'Andriamanitra anao, dia tsy maintsy ho tsara fiafara ianao. Ninona zavatra mitranga manodidina, ninona zavatra mitranga, zavatra miseho
dia mino anao resy lahatra ianao babo fonao fa tsy maintsy ho tsara fiafara foana ianao ko raha manao finoana araky zany ianao zay mahita sy mandray amty androandroany ity de azo antoka fa hitan'Andriamanitra miasa anao tompoko arahita ny voninahitr'Andriamanitra ao averiko ndray le teny efa natao Jesosy raha nananatra sy nanitsy mafy an'le olona zay nitsivalana tamin'ny teny nataony izy hoy izy tsy voalazako fa raha ino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ame ohatra voalohany araky ny voalaza atao amin'ny boky Matio 7:10 ka hatramin'ny 9:20 tonga tany amy tany zay nahalehibe azy Jesosy tany izy no nanomboka nytezainy ray aman-dreny tany izy no lehibe tao Nazarety izany de ino ho ianao no zavatra nitranga tao amin'io tanàna io rehefa tonga tany Jesosy voalaza ao amin'ny 9:20 zao voasoratra ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy no ny tsy finoan'ireo averiko ndray le voasoratra 9:20 Matio 7:10 ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy no ny tsy finoan'ireo zay zany voasoratra kanefa nge raha mpamaky baiboly anao de mahita fa tamin'ny fotoana nandalovan'i Jesosy Kristy tety ambony tany nataiza ny toerana nisy azy de nasehony Jesosy foana ny heriny ny fagagany nasehony Jesosy mandrakariva fa tena mpamonjy marina tokoa izy ohatra nataiza toerana nisy azy nampahiraty ny jamba nampiteneny ny vava-mony nataony malady ny sofa marenina nosotrany ny mandringy nesorony daholo zay zavatra ratsy nampahory sy nampijaly ny olona rehetra ary hatramin'ny olona maty azy dia natsangany ho velona eno inge ny voalaza ato amin'ny Matio 7:10 hoe fa hovakitsika ny 7:20 ary raha niala teo Jesosy de nakany amorony ranomasiny Galily izy ary niakatra nakeo atelobotra izy ka nipetraka teo 9:30 ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy nitondra ny mandringy ny jamba ny mona ny klemaina ary maro hafa koa ka nametraka azy teo akaiky ny tongotry Jesosy dia nahasitrana azy izy ka dia talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona ny teny ny klemaina sitrana ny mandringa afaka ary ny jamba nahiratra dia nankalaza Andriamanitry ny Israely izy zay ny zavatra nitranga tamin'ny toerana rehetra zay nandiana Jesosy faraka le tantara nitranga tao le tanàna nalehibe azy tao Nazareta kosa dia tsy afaka naneo an'izany izy tena mahavariana tsy afaka nampiseho an'izany izy satria nahoana le nivakina taminareo hoe Matio 7:10 hoe tsy nanao asa lehibe maro tao izy satria tsy nino azy ny olona tsy nino azy omesiny ny olona fa ny olona tao dia nandray an Jesosy ho taka ny olona rehetra ihany de zay ny zavatra nitranga ny tiako ambara zany ry mpiany malala de tsotra miankana amin'ny finoana anananao ny asa lehibe sy magaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao satria olony ianao fa matoa zany ianao tsy mbola nahita ary tsy mbola nandray asa lehibe avy amin'Andriamanitra hatram'izay na kristiana anao na hatram'izay na olon'Andriamanitra anao dia angamba tsy adikevitra fa le finoana anananao mihitsy no finoana tsy mahafapo an'Andriamanitra tsy lay finoana tian'Andriamanitra anananao ohatra faharoa ity ao Matio 7:4 Matio 7:4 de ny 7:20 ka hatramin'ny 9:30 mikasy an'ny tantaran'ny Petera ndray ity tantara ity ndray alina de nandeha lakana Petera sy reo ekipany de tsy napozy izy ireo fa tapoka be nysehony Jesosy ry zareo tena ambony ranomasina ry Petera sy namany eo anaty lakana eo ambony ranomasina
jesosy kosa tsy lavitra anjareo teo mitsangana eny amboniny ranomasina alina niaro tamin'io dia tantarain'ny baiboly fa nandehabe ny saina nandehabe ny eritreritra hoy ny sasany tamin'ireo mpianatra matotoy io de ny varaontsana zany nanjon'ny mpianatra fa ho jesosy teny lavitra teny matoky fa izao ihany matoky fa zao le mpampianatra anareo ihany ity matoky raha vao nandrean'zany petera de tsotra ny tena atao petera raha ianao ihany io tompo asevy manatona anao ah tsy tao a-tsain'ny petera hoe eny ambony ranomasinangery zareo tam'zany fa de hoe asevy manatona anao ah tsy jesosy natsony hoe vy manatona anay ary fa izahay asevy manatona anao de ho jesosy lehibe ny finoan'lay zala zany a tena manam-pinoana zany zala zany a fa afaka bakioko izy mba anatona de ho jesosy manatona azy e de raha vo avy ny teny jesosy tsisy salasalana tsisy firorona saina tsisy tahotra fa avy hatrany de niala tao anaty laka petera de nandeha tena ambony ranomasina akory zavamagaga ripian'ny malala fa de afaka nandeha tena ambony ranomasina jesosy i petera kanefa maha-olona ny olona efa zay no nanamboaran'andriamanitra ny zavatra rehetra tsy misy olombelona afaka mandeha eny ambony ranomasina afa-tsy andriamanitra irery any ary zay no antony tonga jesosy afaka nitsangana tena ambony ranomasina fa ny olombelona raha ohatra ka miroboka rano na miroboka ranomasina de miletika zay ny lalàna fizika fa tam'ty indray mandeha ty de afaka nandeha tena ambony ranomasina petera satria le finoana nanana petera no natonga an'andriamanitra nanao etsika lehibe nanao zavamagaga fa petera na de olombelona aza dia afaka ampandehanina eny ambony ranomasina fa zao no toa le tantara rehefa nandeha izy tapoka tsy napoziny nitsoka mafy ny rivotra nanonja ny ranomasina taitra be izy teo alohany zany ary teo vo tena nivaraontsana izy de homy petera de homy baiboly manao hoe raha vo netany ranomasina sy ny rivotra nitsoka izy de niletiky inona nampiretika azy satria foana le finoana tao aminy le finoana mahatonga an'andriamanitra manao zavatra lehibe sy magaga eo amin'ny fiainatsika zanak'olombelona zay mivoatantara atao marika Matthieu 7:20 manoko amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 9:10 ohatra fatelo ihany ko zao hoetiko aminareo zao tahaka zao amampanopin'andriamanitra raha ohatra aho tsy mino fa momba ny tompo na ihany ko hoe miaraka amiko ny tompo dia tsy misy antony tokony hitoriko teny tahako zao hoe hitoritena ao am-piangonana na hitoriteny any amy toerana mety hoe natao hitoriana teny na hoe hitoriteny amin'ny alalan'ny radio na hitoriteny amin'ny alalan'ny fahitalavitra tsy misy antony hitoriko teny tsy misy antony anaovako vavaka ho an'ny marary ihany ko tsy misy antony anaovako azy zany ary tsy misy antony anaovako vavaka fanapana ozina na vavaka famoana demony a tsy misy antony anaovako zany rehetrahitra zany raha ohatra ka tsy manana finoana aho tsy nanako finoana fa momba ny tompo na hoe miaraka amiko ny tompo ary toy ny olona mpandainga sy mpamitaka ihany aho raha manao an'izany asy zany kanefa olona tsy mino akory olona tsy manana finoana akory ary ambony zany ataoko fa miaraka resy lahatra amiko ianareo tsy zavatra iseho ao tsy zavatra itrangy ao raha hitoriteny aho raha hivavako any marary aho raha moka demony aho raha napaka osina aho raha ohatra ka izao zay mijoro mitoriteny no tsy manana finoana tsy manana finoana n'lay tian'andriamanitra ananako ry-piany malalo mafisiko fa miankana amin'ny finoana anananao ny etsika sy ny asa lehibe zay ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao mafisiko ihany miankana amin'ny finoana zay anananao
nietsika lehibe sy magaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Zay le fivavahana kristianina, zay le fiainana manompo an'Andriamanitra tsy to rain Jesosy Kristy sady raintsika ihany koa. Ijoro vavolombelona aminareo aho entiko manambara fa tena miankina finoana ihany nietsika ataon'Andriamanitra sy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Efa nambarako tamin'ny alala zao fahita lavitra zao ihany ity témoignage ity. Ndray alina efa tena alina be nisy olona niantsoahany telefônina satria tojolana tapoka, tojolana tsy napozina izy mivady. Ny antony natonga azy niantsoahany telefônina raha ny fahafantarako azy satria mino izy fa mpanompon'Andriamanitra ny tenako, mino izy fa ny vavaka ataoko dia enon'Andriamanitra, valian'Andriamanitra ary amarin'Andriamanitra. Tena tao amitsy ny finoana toy zao manja zava-nisy araka ny tantarainy tamiko tamin'ny alalan'ny telefônina dia nampinono ny zanany kely io ramatoa io teo mpandrina dia sindrovaka le zanankely, kofina le zanankely de taorina zay sepitra ary zay no izy maty zany satria zazakely fotsifotsy fotsy hoditra fa vetivety eo dia mangana be daholo ny vatatenandray matoro. Eny amin'ny Hauteville izy mipetraka, anelakelan-trano mipetraka, izy tsy manana tôbila. Ahoana no atao? Hoana amin'ny hôpitaly, aiza ny tôbila? Amonjy dokotera aiza? Le zaza ty efa mangana. Azo antoka fa tsisy azo tena intsony fa de zay no izy maty le zaza. Zay no izy vitatreo ny tantaran'le zaza. Fa niantso any telefôny izy araky nambarako teo, ny finoana nananany fa ny vavaka ataoko dia enon'Andriamanitra ary valian'Andriamanitra. Ny vavaka ataoko dia ho amarin'Andriamanitra. Zay natonga azy niantso any telefôny fa za mo iny, za nge olombelona e, za tsy afaka ho any aminy, tsisy azoko atao, za lavitra be misy aho. Fa le finoana nananany no tonga azy niantso any telefôny. Ka rehefa nataoko ny vavaka, akory ny zava-mahagaga ry mpiany malala, fa vo vita ny amainina, tonga de velona le zaza, tonga de velona le zaza. Afaliana tsy misy toy zany ny azo mivady. Zay mahatonga amin'ny teny hoe ny Andriamanitra ivavahantsika de Andriamanitra miasa manao zavatra lehibe sy manao zavatra magaga, fa saingy miankina amin'ny finoana anananao. Efa nambarako taminareo ihany koa ity tantara manaraky ity. Nisy ramatoa anakira zay, dokotera izy io, narary ary ny aretina azo ahy de aretina mahafaty ary efa tsy sitra mifanafody intsony. De ndray andro izy tapa-kevitra fa amonjy ny fotoam-pivavahana zay ataoko. Tsy navela ny vady aman-janany izy tam'izany, nisakana ny vady aman-jana izy tam'izany, satria ny vady aman-jana dia nahita azy hoe olona efa reraka de reraka, olona efa osa de osa, tsy tokony andeha hiala ao an-trano intsony. Kanefa ny finoana tao aminy de hoe raha tonga mamonjy fotoam-pivavahana ao amin'ny fiangonana misy any pasterio ao de ho sitrana, de ho sitrana. De tsy nalidoika azy moa ny fianakaviana de hoe eny ary fa ekenay mama andeha vavaka fandao ary amin'ny fiangonatsika fa ary ny fiangonatsika. De olona raha matoa tsy makany ao izy. Fa ny finoko de ho sitrana raha makao amin'io fiangonana misy amin'ny pastera io. Aloha andeha hoany, farany de nandeha izy, nalay ny mpanampiny, natsony mpanampy hoe taxi ao atero ao izy. Akory sa magaga ry havana, fa atao anatin'le culte, atao anatin'le fotoam-pivavahana no sitrana ty vehivavy ity dokotera ity, ny ala tamin'ny aretina ary manaka ankehitriny am'izao tsika amin'ny teny zao tsy marary ny aretina nahazo azy intsony io vehivavy io. Ina natonga azy sitrana? Zany tsy nametra tana taminy, zany tsy nivavaka ho azy, tsy mbola isy vavaka manokana nataoko amin'ny fanasitranana teo am-piangonana, fa le finoana nananany mihitsy hoe raha tonga mamonjy fotoam-pivavahana ao dia ao amin'ny fiangonana misy ny pastera io de ho sitrana. De zay finoana nanana zay no sarika an'Andriamanitra anao hetsika lehibe, anao asa lehibe, ka de arabaky teny sitrana tokoa izy rehefa namonjy fotoam-pivavahana. Vakio ihany koa ny boky Matthieu 5:15
matitoko fasivy andiny fatelo ambyroapolo ka hatramin'ny andiny fa enina ambyroapolo tsy ovakena moa le tantara fa lava be vakio ia matitoko fasivy andiny fa valo ambe folo de matitoko fasivy andiny fatelo ambyroapolo ka hatramin'ny andiny fa ena ambyroapolo dia nisy lehilahy anankiray zay mpanapaka tao amin'ny Israely narary ny zanany ary maty efa maty de inona ny tranga nanatona an Jesosy izy miangavy anao a Jesosy tongava ny amiko mba hivavako any zanako fa maty ny zanako ny olombelona ngeriavana efa nataon'Andriamanitra ho foaty ary efa manana ny fotoanan'Andriamanitra etsona ny olombelona rehetra sasany anaty fahazazana sasany anaty fahatanorana sasany anaty taonany efa manazo taona na hoe tena fa nazo taona be mihitsy nazo bonus ka rehefa maty olony ity tokony ny onona izy fa maty fa tena hafa mihitsy ny tao anatin'ny sainty mpanapaka ny Israely ity tena tao amin'ny finoana fa io Jesosy io raha mametra tanana amin'ny zanako de ho velo io zanako io zay natonga azy niangavy de niainga Jesosy sy ny mpianany de nakany amin'ilay toerany misy ny razana de rehefa tonga tany Jesosy de zao ny teny natao Jesosy tamin'ny olona rehetra tsy maty razazavavy fa matory de nomeny ny olona satria ny olona rehetra efa nahita fa maty razazavavy fa akory ny zavamagaga velona le zazavavy rehefa nametrany Jesosy tanana rehefa niteny taminy Jesosy inona daholo na tonga zany rehetrarehetra zany ry hiavana malalo nisy trano zany niseo zany satria voasarika ilay finoana nanana ty mpanapaky ny Israely ity Andriamanitra tsy to voasarika mba anao asa lehibe anao asa magaga teo amin'ilay mpanapaka ny Israely vakio ihany keo ny boky Mateo toko 9 andiny fadimy ka hatramin'ny andiny fatelo amby folo Mateo toko 9 ia andiny fadimy ka hatramin'ny andiny fatelo amby folo tantarainy baiboly eo indray fa niona tamin'ny Jesosy lay kapiteny fa nikizilany any amin'ny tanàna misy azy any narary ny aretina paralysis ary mijaly be mihitsy mijaly loatra zay ny fomba fiteny azy ka de niangavany Jesosy izy mba hositrany Jesosy io ankizilany io ny antony natonga azy niangavany Jesosy satria mino izy tao amin'ny finoana fa vitany Jesosy ny manasitrana ny ankizilany de rehefa nangataka tamin'ny Jesosy moa izy de pare Jesosy tsy salasala Jesosy ho avy ary hoe ho any an-tranonareo ary anasitrana azy de teo indrindra no mbola no amafisiny ny finoana nananana tsy atomboko aza misahira ianao tsy mendrika idiranao akory eo ambany tafitranoko fa mitenena fotsiny any ianao ny finoana nananany ty kapiteny ity zany de tsotra hoe mila miteny fotsiny Jesosy fa raha vao miteny Jesosy de isy fiatraikany amin'ny ankizilako any amin'ny tokantrano misy anay ihany zay teny zay ka raha milaza fanasitranana Jesosy de ho sitrany ankizilako gaga Jesosy ahoana ho Jesosy tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka zany io na de tamin'ny Israely zay le finoana andrasan'Andriamanitra mba anana ny olona rehetra manompo an'Andriamanitra mba anana ny kristianina anana atsika tsiraray avy isam-batan'olona ry mpiany malalo magaga ny Andriamanitsika mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitsika mahay mampisy ny tsy misy ny Andriamanitsika ary zay zavatra hafa eritreretinao de azon'Andriamanitra ho amarinina azon'Andriamanitra tanterahana fa saingy miankina amin'ny finoanao koa dia miantso anao ao mba anana finoana miantso anao mba anana finoana zay mantsy fampianaran'ny Paoly apôstôly Korintiana 4:5 mazava ny fampianaran'ny Paoly finoana no andehanantsika ho izy fa tsy fahitana farany mba tonga anao anana finoana sy hitombo finoana de ity eka ho finoana ty torevitra meko anao ty tonga ava mihitsy anao mamonjy fotoam-pivavahana misy herin'Andriamanitra miasa tonga ava mihitsy anao mamonjy fotoam-pivavahana misy herin'Andriamanitra miasa tsy miresaka aho na mampiresaka aho na milaza angano sy ariarira aho raha manasinareo mba ho avy amonjy fotoam-pivavahana misy herin'Andriamanitra miasa fa raha tonga ao ianao de hitombo finoanao satria le fotoam-pivavahana misy herin'Andriamanitra miasa le fotoam-pivavahana misy tenin'Andriamanitra magaga torina de mampitombo finoana
tena hoe mampitombo finoana ka de asainy anareo io voasoratra moa fandaram-potoana ho an'ny fiangonana RHEFI Androndrakely io miditra ny fito maraina ny fidirana voalohany amy 7 maraina ny fidirana faharoa amy 12 ora maraina ny fidirana fahatelo ary amy 2 ora sasany ny fidirana faefatra ny andavanandro akeo misy talata hariva amy 2 sasany sy alakamisy hariva amy 2 ora sy sasany tongava tompoko akoatra ny fiangonana RHEFI Androndrakely moa marobe ny fiangonana RHEFI misy eto Madagasikara fa de ao Androndrakely moa zany no miasa ao de zay mahatonga amy manasanareo hoe tongava ao manao fa ihany keo anao vavaka mandoalika fa mety aminao zany mahasoanao zany mampaheranao zany mahatonga anao hitombo finoa zany satria rehefa miasa ao aminao ny fanay masina de ny fanay masina no vavolombelona namara aminao ny amy Jesosy Kristy de tombo finoanao de mamaky ihany keo anao baiboly ary saintsainy voalasoratra baiboly dinidinio zay voalasan'ny baiboly ary ekeo fa zay nataon'Andriamanitra araky ny tao anaty baiboly de mbola ataon'Andriamanitra mandraka ankehitriny ny dera ny ady ary ny voninahitra ho an'Andriamanitra tsy to ivavako anareo ao raha mino anareo de isy fiatraikany any aminareo zao vavaka ataoko izao apetrao fonao aza ny tananao na apetrao faritra misy marary anao ny tanana na mandao limitsy anao de mino fa iasan'ny tompo ivavakytsika tompo Andriamanitra tsy to tompon'izao rehetra izao misaotra anao afa afaka nanambarany teninao tamty androandroany ity ko de miantso anao aho amin'ny anaran'i Jesosy mamindra-fo aminay ianao ry Andriamanitra io noho ny amy Jesosy efa maty teo ambony azy fijaliana mamindra-fo aminay ianao areo ka fanenao masina mangy ny olona rehetra androany ka anana finoana izy de le finoana tianao ananany de le finoana misarika anao Andriamanitra anao asa lehibe sy magaga eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka ao mba hovonjena ny fanahin'ny olona rehetra zay nandreny afatra androany mba ho sitrana ny marary rehetra mandidy ny aretinao mandidy ny fanentananao sitrana ny marary ary re olona zay mbola mandry eo mpandrina satria marary sitranina amin'ny anaran'i Jesosy izy isorina amin'ny anaran'i Jesosy ny heriny aretina ary satria miano ao fa miano aho ianao Andriamanitra de tapaky ny ozina foanako fisina fanaratsy eo amin'ny fiainan'ny olona reo fototsy ny olona ka de miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra Andriamanitra tsy to amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany misaotra raha eo amen zay zany tompoko ny fotoanantsika tamty androandroany ity ka dia mametraka ny mandram-piona manao veloma amanaraka andre tompoko eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely